Ny fandarana isi magazine dia mifaly miarabantsika rehetra izay manaraka ny televiziona malagasy isaky ny takarivany alahady toy izao. Ny loha hevitritsika anio dia momba ny anarany Madagasikara sy anarana vitsivitsy anarana firenenkafa vitsivitsy hoe avy aiza no mahatonga ny anarany firenena iray. Manahoana misy ny anarana omeny teratany, misy kosa anarana omen'ireo mpifanolo-bodirindrina na firenena anivelany mirakitra tantara daholo zany rehetra zany sady mirakitra ny ataontsika hoe ny kolotsaina malagasy. Ka vahiny anankiroa no asaitsika eto amin'ny televiziona malagasy izao hariva izao dia atao ankavanako professeur Solarson Jalot, mpampianatra mpikaroka efa hitantsika eto matetika, mpampianatra mpikaroka tantara eny amin'ny université n'Antananarivo, ary atao kavia kosa dia Andriamatora Kotoarso Victor James, izy ndray dia mpampianatra mpikaroka ihany koa fa eny amin'ny école normale supérieure amin'ny sampana malagasy, zany hoe ny malagasy sy ny tantara no ampiraisitsika eto. Iaraka amelabelakevitra koa dia miaraba nareo miraharaha tonga soa indray eto amin'ny fandarana isi magazine ary misaotra amin'ny fandraisana anjara isak'izay antsona dia tonga. Miarabanao hiatsara Tsimbazafy, miaraba ihany koa ny namana Rakotoarso Victor James, dia faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny televiziona malagasy. Omba namanana zay araba zay hiaja miaraban'ny professeur miarabanao ary kasitrana trano ny fatokisana amin'ny fanasananay zay mirahalahy raha tsy diso intelo angamba zay no tafaraka teto dia miarabany mpijery atsika trano keo. Ya, iresaka momba ny Madagasikara sika izay no anaran'ny firenentsika Madagasikara na Madagasikara. Avy aiza nanomboka oviana no nanomezana inarantsika hoe nampiasana ilana hoe Madagasikara satria Madagasikara raha araky ny fikarohana dia efa tany amin'ntaontsika hoe tany manodidididina ny ainan'ny Kristina taloha kely na taoriana kely angamba ny tena marina no efa nisy mponina teto fa ilay Madagasikara nanomboka oviana ny tena nampiasana azy. Raha iresaka an'ilay hoe nanomboka oviana ny tena nampiasana ilay anarana hoe Madagasikara dia mila jerena ny tantara. Raha ny tantara izay nosoratan'ny Europeana ny jerena, ny zavatra voamarika dia hoe tany amin'ny faran'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo fiandohan'ny taonjato fahaefatra ambin'ny folo no nahitana voalohany fampiasana ilay anarana hoe Madagasikara. Nisy ilay atao mbola tsy tonga teto ny Europeana tamin'izay fa mbola ny Arabo ary ny olona nivezivezy taty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny ranomasimbe indiana. Ary ny Arabo nanana anarana hafa fa tsy Madagasikara. Fa tsy Madagasikara ny antsony azy. Teo ohatra ilay nataony hoe Komra, izay nilazan'ny Arabo any Madagasikara tamin'ny fotoan'androny. Fa ho an'ny Europeana nisy ilay atao hoe mpivarotra mbandehandeha moa zany i Marco Polo, izay Venisiana avy any Italia, izay mandeha amin'ny resaka varotra makany Inde sy makany Chine dia mandalo amin'iny faritra ilay atao hoe Corne de l'Afrique amin'izao iny. Izany hoe Somalie, Tanzanie sy Kenya angambany dia miakatra kely any amin'ny mifanatrika amin'ny mer Rouge sy Arabia. Iny tamin'iny faritra iny satria ny lalan'ny Europeana avy any Europa raha ho an'ny Azia tamin'izany fotoana izany dia miainga izy avy ao amin'ny faritra atsimon'ny Europa ao dia mandalo amin'iny Egypte iny, mandalo ny ranomasina mena dia izay vao miampita dia tonga any Inde sy Chine. Dia i Marco Polo rehefa taty amin'ny faritry Somalia no naheno ny atao hoe satria ny Arabo ihany no mitantara aminy hoe misy tany ohatr'izao amin'ny faritra ohatr'izao, dia izy no nandray hoe ny anarana voalohany enony dia hoe Mogadiscio. Dia Mogadiscio renivohitra Somalia amin'izao. Renivohitra Somalia amin'izao. Dia tsy hainy tsara ny natao hoe nandray an'io anarana io dia lasa nivadika ilay izy rehefa avy eo niova ny fandraisany azy dia lasa nataony hoe Madagasikara aloha. Dia io atao hoe anarana nomen'ny Marco Polo an'ilay hoe nosy ao atsinanan'ny Afrika io no raisina mpanao saritany italiana anankiray Martin BM ny anarany taty amin'ny
fiandohan'ny taonjato fa 7 taty ka rehefa nandray an'ilay atao hoe fanazavana nataon'ny Marco Polo izy dia rehefa nanao ny atao hoe saritany zao tontolo zao izy dia napetrany a teo atsinanany Afrika ilay nosy atao hoe Madagasikara dia io atao hoe saritany nataon'ny Martin Biaimio no niraisin'ny Portugais tato aoriana dia lasa hoe niantsona n'ilay nosy teo amin'ny atsinanany Afrika hoe Madagasikara. Misaotra ny professeur tonga amin'ilay fitenin'ny zatofy hoe tantara sy géographie tsy hidirako lalina iny satria tena tokotanin'ny professeur fa ny any hitariako azy efa hainao reo ihany le fombako ny any le manetsika ny tsikalantsain'ny mpikaroka no tena mahafinaritra kokoa fanontaniana anankiray voalohany hoe le fanoratra raha treo no nanomboka ny fampiasana n'ilay anarana hoe Madagasikara iza no voalohany Madagasikara sa Madagasikara tiako tenenina zany hoe raha Madagasikara ny voalohany dia ilay mponina efa teto izay mifanakaiky kokoa amin'ilay teny malagasy sy ny fiteny malagasy no namorona n'ilay anarana Madagasikara dia fomba fanonona ny nanova azy Madagasikara fa raha ilay teny Madagasikara no voalohany dia isika efa mponin'ilay nosy indray no nanova ny fanoratra sy ny fanonona ho mifanaraka amin'ilay fiteny malagasy dia ilay vahiny zany namin'ilay anarana mbola adihevitra be iny fa eo koa no milaza hoe ilay vahiny ireo no tsy nahy nanonona fa miadankasy tsara no anaran'ity nositsika ity fa izany reny zany mbola madakasy tsara manakasy tsara misy pirofo voasoratra very reny hoe ty teny arabo taloha na teny italiana na teny latina zay indrindra anisan'ny fahalemena be ho antsika amin'ny lafin'ny tantara ny tsy fananantsika rakitsoratra fa ny ainga avy amin'ny lovatsofina ny lovatsofina zay arakaraka amin'ny mpitantara sy ny taranaka amin'ny fandimby miova misy fiovana trany zay lovatsofina zay misy fikarohana nataona mpitandrina anankiray zay any ara milaza nahita izy fa mifanitsy kokoa amin'ny fiteny hebreo lay teny hoe Madagasikara ary izy ara zay moa misy fanapirofona hafa toko fonoteny ihany hoe zay netiny nanapirofo fa ity hoe Madagasikara ity le lazain'ny baiboly kristianina hoe ilay nosy mitarehin-trondro mitarehin-trondro nao ary raha tsika vetivety ary fanadihadiana voalohany no hoe Madagasikara anarana avy aiza dia izay rakitsoratra voavakintsika moa zany no iresantsika n'ity fanadihadiana ty hoe Madagasikara anarana avy aiza rehefa avy eo indray tsika manohy manadiady sy mamelabelakevitra raha tsika ary ny fanadihadiana voalohany avy aiza ny anarana hoe Madagasikara tokana ary iray fototra ny anarany nositsika amin'ny teny pirenena rehetra eto an-tany fa ny fanononana fotsiny no mety miovaova Madagasikara amin'ny teny malagasy Madagasikara amin'ny teny frantsay Madagasikara amin'ny teny arabo Madagasokaro amin'ny teny japonais etsetretsetra fa moa ve tena anarana malagasy no foron'ny malagasy ilay hoe Madagasikara araka ny voalazan'ny mpikaroka nandritra ny fotoana ela be dia mimbetsaka ny ovanarana ity nositsika ity saingy ireo anarana ireo dia anarana napetraka ny firenena avy any ivelany avokoa ny ankamaroany dia hita any amin'ny asa soratry ny grika vahagola sy ny arabo ary ny europeanina tamin'ny moyen âge hita taratra amin'ireo anarana ireo ny fifandraisan'ny Afrika sy Azia ary Europa hatry ny fahagolan-tany na antikité dia efa fantampantatra ny grika saingy mbola somary nanjavozavo taminy ny ranomasimbe indianina misy ireo boky izay noheverina fa asa soratry Aristote nefa tsy azy fa asa soratry olon-kafa ary tsy ho nitokana fa maromaro ka antsoina hoe pseudo Aristote ny pseudo Aristote
dia nilaza fa misy an'izany nosy antsoina hoe fébole izany any amin'ny ranomasimbe indiana. Mety hoe Madagasikara io fébole resahan'ny pseudo Aristote io hoy ny mpikaroka sasany. Tamin'ny taonjato faharoa taorian'i Kristy dia nisy koa jeografy grika anankiray Claude Ptolémée izay nanazavazava momba ny ranomasimbe indiana. Ka nisy nosy anankiray nantsoiny Ptolémée hoe Menothias. Tsy fantatra io Menothias io na i Zanzibar na ny nosy Pemba na i Madagasikara na nosy hafa. Fa ny azo antoka dia ity: efa liana te hafantatra ny ranomasimbe indiana ny Grika fa akola. Nanomboka tany amin'ny taonjato fahasivy na fahafolo taorian'i Kristy tany ho any dia efa nandranto taty amin'ny ranomasimbe indiana ny arabo ary efa nanao raharam-barotra tamin'ny mponina teto amin'ity nositsika ity. Nantsoiny arabo hoe Jazirat al-Kumr na Île de la Lune ity nositsika ity. Saingy taty aoriana dia nikisaka amin'ny vondronosy na archipel ao andrefantsika ao ilay anarana hoe Kumr, dia tsy iza izany fa i Komoro. Tany amin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo no nipoitra tany Eoropa ny anarana hoe Madagasikara. Mbola tsy hitan'ny Eoropeanina akory i Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Ny boky nosoratan'i Marco Polo no nahitana ilay anarana hoe Madagasikara, izay tsy fantatra marina hoe iza ny teny ambara, i Mogadiscio na Magdasao any Somalia ve, sa tany na nosy hafa any amin'ny ranomasimbe indiana. I Marco Polo manko dia tsy toto taty amintsika. 200 taona taorian'i Marco Polo, izany hoe tamin'ny taona 510 izay vao nisy Eoropeanina nanitsaka voalohany ity tanitsika ity. Dia tsy iza izany fa ilay Portugais Diogo Dias. Araka ny famakafakan'ny mpandalina dia ny vazaha taty amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo no nihevitra fa ilay nosy hitan'ny Diogo Dias tamin'ny 10 Aogositra 510 izay nantsoiny hoe Île Saint-Laurent dia tandrify ilay tany lazain'i Marco Polo hoe Madagasikara. Izany no heverina fa nahatonga ity nositsika ity ho nantsoina hoe Madagasikara na Madagasikara. Nofafany vazaha ilay anarana arabo hoe Kumr ka nomeny anarana hoe Madagasikara ity nositsika ity. Ny Frantsay tany Fort Dauphin tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo dia efa nampiasa ny anarana hoe Madagasikara, izay nokendren'ny mpanjaka Louis XIII hatao zanatany ka nanirahany Andry-Pirony sy Flakoro. Ny mponina tompo-tany kosa dia tsy nanana anaran-tokana nilazana ity nosy lehibe ity, izay nizarazara ho fanjakana maro, ka isaky ny fanjakana dia samy nanana ny anarana azy manokana. Radama voalohany rehefa nanomboka nanjaka dia nitondra ny anarana hoe mpanjakan'ny merina fotsiny. Fa rehefa nifandray tamin'ny Anglisy izy ka nifanaiky tamin'ny Anglisy fa hifanampy ahafahany mampiray nosy tontolo, dia izay izy vao nantsoina hoe King of Madagascar. Dia nogasiana fotsiny hoe Madagasikara ny teny Anglisy hoe Madagascar. Teo no azo lazaina fa nampiasana voalohany ny anarana hoe Madagasikara amin'ny pomba ofisialy. Nanamafy izany ny fitondrana Frantsay fa hafanjanahantany sy ny Repoblika Malagasy rehefa niverina ny fahaleovan-tena. Noho izany dia tsy isalasalana fa ny anarana hoe Madagasikara sy ny Malagasy na Malgasy dia anarana avy any ivelany. Fa lafika ao ambadika eo anarana io ny asa soratry ny Grika fa izay, ny fikarohan'ny Arabo izay nandrafitra voalohany ny saritanin'i Madagasikara, ny tantara mampandrosofy ny Marco Polo, ary ny fikasan'ny Portugais sy ny Hollandais, ary ny Anglisy sy ny Frantsay izay samy te hahazo tombotsoa betsaka teto Madagasikara. Eo anivon'izany rehetra izany ny tantara sy ny fivoaran'ny politika ary ny fiarahamonina teto amintsika, izany hoe ny anarana dia tsy feo mandalo ny sofina fotsiny fa vavolombelon'ny tantaran'ny firenena sy ny fifandraisany amin'ny hafa nandritra ny taona anarivony ka entina mipanjina ny ho avy.
izay ny fanontaniana ny mikasika ny hoe anarana viaiza i Madagasikara tamin'ny fotoana nanaovako nina raha fetana n'iny sary iny dia ny zavatra somary nanitikika ny kisaiko zanora solarson sika saika komoro saika komoro satria ny atao hoe ny mpivezivezy arabo ny mpivarotra indrindra dia efa nahalala ny fisiany Madagasikara ka io atao hoe combre io ny antsony an'ilay nosy lehibe izay efa nipetrahany zareo sy nametrahany hoe toerana nanaovana an'ilay varotra zany hoe somary resantsika kely mba ilay toe-javatra tany amin'ny tany avaratra tamin'izany fotoana zany zany hoe tamin'izany fotoana zany ny arabo no anisan'ny tena hoe tontolo mpiarina sy tontolo mpanjakana natanjaka tamin'izany fotoana zany tamin'ny zareo tany Damasy sy ny tany Cordoue fa Europa mbola somary ny ahosahosa rehefa rava ny ampira romanina natanjaka ny arabo satria io dia nifandray tamin'ilay hoe fahaterahan'ny fivavahana silamo ireo arabo lasa silamo ireo tena nivezivezy ny ely taty amin'ny fahatry Azia Atsimo Atsinanana dia tonga taty Madagasikara dia ireo arabo ireo no nanome an'ilay anarana hoe komra ho an'ilay nosy lehibe eo akaikin'ny Afrika izay ny saika hoe nalasa komoro ny Madagasikara fa rehefa tonga ny Europeana nanomboka taty amin'ny fiandohan'ny taonjato fahenina amby folo Portugais ohatra dia nanome anarana an'ilay nosy lehibe hoe Île Saint-Laurent satria maha katolika ny zareo dia ny andron'ilay hoe Saint-Laurent nakalazaina tamin'io dia nomeny an'ilay anarana tonga ny frantsay taty amin'ny taonjato fito amby folo nomeny anarana hafa indray Île Dauphine indray nomeny an'ilay anaran'ilay nosy satria hoe nosy natao an'ny zanaka lamatoan'ny mpanjaka frantsay le dauphin sady nanome anarana ny Fort Dauphin ie dia lasa nataon'ny frantsay hoe Île Dauphine ilay izy fa ireo atao hoe mpivezivezy ireo tatsambo portugais ny hollandais no tena nandraikitra ilay anarana hoe Madagasikara niainga avy amin'ilay efa nilazaina hoe tao amin'ny saritany izay nametraka ilay nosy eo atsinanany Afrika hoe Madagasikara ny anarany amin'ny lafiteny andriamatoa Rakotoso Victor zay misy zany hoe komra isika saika komoro izay ny anarantsika taloha komoro zany na komra fa rehefa avy eo novany vazaha hoe Madagasikara izany hoe nataony batemy ina ny dikany hoe zaza atao batemy ny mazava ho azy ny zaza atao batemy dia misy ny raikia ia ny tao marina foana ilay hoe izay tompony hezy no tompony tantara zay ilay izy tena saika komoro sika ilay komra ny azo somary velariko aty amin'ny fijery hafa kokoa aza raha io no nitazonina jereo tsara ny fijery hatramin'izao fa mbola fahazarana tsy mety miala any amin'ny tsikalasain'ny olona ankehitriny ny hoe Afrika sy Madagasikara zany hoe amin'ny ankapobeny tsy mety manaiky izao tontolo izao fa i Madagasikara dia Afrika raha ohatra zany ka nitazonina hatrany am-boalohan'ilay komra ho an'ilay nosy atao hoe Madagasikara dia saika kontinanta anankiray komra dia voaray tao anatin'ny kontinanta io lasa vondrony nosy kontinanta ilay ny komoro sy reto nosy atao amin'ny osean'ny indiana miaraka amintsika reto zany zavatra ngeza be tao ambadika mety misy ifandraisany amin'ny politika sy ny politika amin'ny fampandrosoana raha-barotra tamin'izany fa mety somary nalemy very zareo arabo dia namotsitra an'ilay komra ka nanaiky nanomezan'ny hafa an'ilay anaram-batemy ho an'ilay nosy Madagasikara ia ka Madagasikara izy moa zany ataontsika hoe Madagasikara dia ataontsika hoe anarana napetraka ny vazaha zay aloha zany mbola voka-pikaroana hatramin'izao fa ny fikaroana mandeha foana amin'ny tantara ngamba tsy dia misy ny hoe ity ny marina tanteraka lavorary vérité absolue fa ilay hoe malagasy rehefa jerena ilay asa soratra disy fotoana efa nanomboka ny tranga ilay anarana hoe Madagasikara tena ny anaran'ilay ponina dia avy eo matakasy
ny malagasy tany amin'ny faritra anosy efa nanomboka nampiasan'ny matakasina ny malagasy angamba raha tsy diso a talohan-dradama taty amin'ny taonjato fahasivy folo efa ny raisy ny malagasy hany izy io rehefa jerena. ia raha mijery an'lay hoe anarana hoe teny hoe malagasy a ny zavatra azo lazaina raha ny tantara ny jerena dia hoe teo amin'ny rakotsoratry ny arabo a sy ny eoropeanina tonga voalohany a teto Madagasikara dia tsy mbola nisy filazana mihitsy ny atao hoe malagasy fa ny zavatra voarakitra ry zareo any amin'ny soratra ny teny hoe ireto ny mponinao a misy ny ataony hoe ny arabo a sy ireo ataony hoe mponina teratany a ny mainty zany dia nanomboka taty amin'ny atao hoe ny taonjato a fahafito ambin'ny folo vao nanomboka an'seo le voambolana hoe malagasy satria malagasy mbola madekasy mbola madekasy ilay izy satria ilay deno nitondrany azy fa rehefa hoe lasa elna ie satria tao amin'ny ireo eoropeanina reo rehefa tonga teto tany nanomboka ny taonjato fahinina ambin'ny folo dia tao amin'ny faritra atsimo atsinanan'io foana no tena nahatongavandry zareo dia teo zany ny tena hoe ny zay fanjakanan'izy tao a no tena ny faneraserahandry zareo a fanjakana an-tanosy indrindra dia io tao nisy an'ilay hoe matakasy a malakasy a dia io no nadigan'ny frantsay hoe madekasy aloha dia zay vao nivadika taty amin'ilay hoe madakasy dia amin'ny fomba fanonona malagasy moa ilay izy a dia malagasy ny fomba tsotsotra kokoa ny antsoina azy zany hoe taty amin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo dia efa nipetraka io atao hoe fanonana sy fiantsoana ny mponina sy ny fanjakana ray hoe madekasy a malagasy io. Mbola misy anampy ilay bato Victor James? Ny anampiko kely fotsiny hoe le fanonona moa ny fanonona voajanahary ny fanorona misy zany ry mifamatotra amin'ilay mponina dia misy toetra voajanahary a amin'ny fanonona feo misy feo tsy hohain'ny mponina anankiray manonona mihitsy ny ansininy ny zay tsy hohain'ny sahirana mihitsy ny sinoa anonona satria zay ny voajanahary ohatran'ny mahasahirana tsika malagasy manonona ny satria tsy zay mivoajanahary-tsika dia ilay voajanahary zay amin'izay mety mampisy an'ilay fikisahana kely fa voajanahary eo amin'ilay fiteny kokoa lay raha mihoatra amin'le le de zay no tonga mety mahatonga ilay fikisahana hoe le madekasy teo aloha dia lasa malagasy ary ny any atsimo teny hoe limy fa tsy dimy io moa tsetratsetra kely amin'ny fiteny ny raha mitady ny fototeny tranainy malagasy kokoa isika dia ny any amin'ny fiteny tatsimo any atsimo reo no tena mbola betsaka ohatra ny linta ny limy ny moly ny foly sy ny sisa reny zany tena mifamatotra n'ilay fototeny tranainy ny avin'ny fiteny malagasy reny dimy ny 5 dia limy dia limy ho ny malagasy any faritra atsimo ny dinta ataony amin'ny Indonésia ataony linta mbola tononin zareo tsara ia areo atao ora soloatsoanzanao miresaka kely any Marco Polo tsika alohan'ny idirana amin'ny fanadidina manaraka ilay zavatra nosoratan'ny Marco Polo ao amin'ny dévissement du monde il milione tantara mampandry sofina be ohatrany hoe mahafinaritra be fa rehefa tena dininy mpitantara moa ndraindray ohatrany indraindray izy ohatrany angano indray ohatrany marina fa ao anatin'ilay asa soratra Marco Polo misy taontsika hoe izy tsy nahitany Madagasikara fa ilay zavatra resahany ao hoe ny fombafomba ny mponina na ny fiakanjo satria be dia be ny zavatra nysoratan'ny Marco Polo misy ohatrany ataontsika hoe mifanandrifindrify amin'ny fiainantsika malagasy mbola hita amin'izao ve dia mety ho nahatonga ny olona tamin'izay ny teny hoe rehefa nahitan'ny olona teto Madagasikara ny olona tamin'izay dia ity ilay Madagasikara ny soratan'ny Marco Polo. Ny azo lazaina amin'izay dia ny hoe ao amin'ilay boky nosoratany i Marco Polo satria ny atondihany raha hoe avy any Eropa nakany Azia atsimo atsinanana izy dia ny hoe hitady an'ireo zavatra ilainy any Eropa nefa tsy nisy tany ireo nataony zareo hoe épices tamin'ny fotoan'androny dia tao amin'izay hoe fitadiavana an'ireo épices izay tao ny cannelle, ny girofle, ny gingembre sy ny maro hafa
dia nisy ny natao hoe fanomezan'ireo arabo vaovao azy hoe misy mponina aminat nosy ohatr'izao a ahitana ny atao hoe ireo episy ireo betsaka dia ireo arabo ireo koa mitantara aminy hoe ohatr'izao a ny fomba fiainan'ireo a mponina ireo dia ireo no nraketiny atsoratra ka ny fitantaran'ireo arabo ireo a no nahitana hoe ny fomba fitafin'ilay atao hoe mponina teto Madagasikara tany amin'ny taonjato 17 tany dia fomba fitafy a mitovy amin'ireo ataon'ireo a arabo a avy any Arabia ka ny mbola tena hoe nahitana an'izay a na mandrakaitrehitra ary dia ny ao amin'ny faritra atsimo atsinanany nosy a iny atsimony nosy iny dia io ny ahitana an'ilay hoe ny tantara no azo hitarafana ny fomba fiaina sy ny fomba fitafin'ny olona raha mijery fotsiny tsika ohatra ny bokyny soratan'ny lay frantsay a Flacourt izay teto Madagasikara tany amin'ny taonjato a fa 17 i Flacourt koa dia mbola nanao a izay atao hoe famaritana sy fanadihadiana ny mikasika ny hoe fiainan'ny mponina sy ny fomba fiakanjon'izay karazana ethnografia dia raha mijery ianao a ny atao hoe fomba fiainan'ny tandroy ny fomba fiakanjon'ny tandroy amin'izao dia ilay efa voasoratry Flacourt a no mbola hitanao a hatramin'izao izany hoe voatazon'ny zareo a ilay atao hoe fomba fiainany a sy ny fomba fiakanjony a izay efa naharitra tamina taonjato maro zany ilay izy izany hoe raha tena hijery ilay tena hoe fomba fitafin'ny malagasy ny fomba fiainan'ny malagasy a dia azo hijerena azy a ireny atao hoe rakitsoratra izay a efa nisy a taonjato maro izay ia rakitsoratra dia ho raisiko kely ilay fambelabelaran-kevitry nga Rakotoarisoa Victor zay misy hoe misy fikisana ilay resaka feo mahatonga ny hoe ny anaran'ny firenena atsy izao ny fanonona ny anaran'ny firenena aroa ny anarana firenena anankiray ka izay ilay antsoina amin'ny teny frantsay mialatsiny atao amin'ny teny frantsay hoe ny anarana avy amin'ny teratany dia antsoina hoe endonyme ny anarana avy amin'ny velany kosa omeny vahiny dia antsoina hoe exonyme izany hoe izay fomba firesaka ny fomba fanomezana anaran'ny firenenkafa izay dia zavatra efa nisy tany amin'ny 5 taona lasa teto amin'izao tontolo izao atombokitsika any Inde ny fanadidiana hoe iza moa ny anaran'io Inde io dia tarihina makaty andrefana azo antsika hoe inona moa izany ny hoe momba ny Madagasikara sy ny hoe malagasy ve sa malgasy satria izany dia miteraka adi-hevitra indraindray raha tsika ary ilay hoe endonyme sy exonyme raha dinina ny tantarany fifandraisan'ny zanak'olombelona tato anatin'ny 5,000 taona dia samy hafa matetika ny anarana omeny firenena anankiray ny taniny sy ny anarana omeny firenena mpifanolopotirindrina ohatra i Deutschland dia antsoiny frantsay hoe Allemagne, Germany hoy ny anglisy, ny MC hoy ny polonais. Indraindray kosa dia ny fanononana fotsiny no folahan'ny mpiteny araka ny lantom-peo mahazatra azy. Ohatra ny anarana latina sy italiana hoe Italia dia tonoon'ny frantsay hoe Italie, tonoon'ny anglisy hoe Italy ary tonoon'ny allemand hoe Italien. Ny malagasy dia tonoon'ny frantsay hoe malgache, malagasy people hoy ny anglisy, malgasio hoy ny italiana, madagas hoy ny allemand, madagascariensis amin'ny teny latina sientifika, madagasensis amin'ny teny latina fampiasan'ny Eglise katolika, madekas amin'ny teny frantsay tranainy, etc etc. Dia inona moa no maharatsy an'izany? Saingy eto amintsika dia rehetra ny adi-hevitra ka misy milaza hoe ny malgasy dia ompa satria avy amin'ny teny frantsay hoe mal nampiana hoe gasy na gashi fa ny firenena rehetra dia tokony hanonona hoe malagasy toy ny fanao ny anglisy ohatra. Ny fanontaniana mipetraka nefa dia ity: ireo firenena toa ny Allemagne sy Italia na ny hafa koa ve misy mitaraina hoe simbaina na simbasimbaina ny anarany?
andao isika iverina any amin'ny 10 taona lasa amakafaka anarana firenena vitsivitsy izay akaiky antsika sy ny anarana omeny firenenkafa azy ireo. Inde no hotsidiantsika voalohany. Inde dia tsy Inde no tena anarany fa Bharat, efa tany amin'ny taona 510 talohan'i Kristy. Niony manondraka sady malonaka ary fototry ny harena sy ny fandrosoan'ny Bharat dia ny ony Indus na Shindu no tena anarany amin'ny fiteny teratany. Efa nisy civilisation ny roaporopo fatratra tany amorony ony Shindu na ny vallée de l'Indus hoy ny vazaha, ary efa nisy tanan-dehibe niezinezina fa izany dia i Harappa sy Mohenjo-daro izay efa namirapiratra lavitra taonjato maro talohan'i Babilôna any Mesopotamia. Voasariky io civilisation mamirapiratra io ny Persianina tany Iran ao andrefan'ny Bharat ka nanao raharaham-barotra tamin'ny mponina. Ny anarany ony Shindu no niraisin'ny Persianina ho anaran'ilay tany. Saingy ny Persianina nefa dia sahirana rehefa manonona ny sh na ny s, ka ny Shindu dia nitonony hoe Hindu. Io fahasahiranana manonona reny feo sasany io dia azontsika hoarina amin'ireo sinoa avy any am-periny rehefa miteny malagasy, izay sahirana rehefa manonona ny r fa tononony hoe l. Taty aoriana tany amin'ny taonjato fahaenina talohan'i Kristy, rehefa nanomboka ny fampikasoka tamin'ireo firenena any antsinanan'ny Persa na Iran ny Grika, dia ilay anarana Persianina hoe Hindu no niraisin'izy ireo satria io ny reny sady fantany fa tsy Bharat, ka ny Hindu no nakany Grika ny anarana hoe India. Ny ampitany amin'ny Romanina ny India na India, ka io ny fototry ny anarana ampiasain'ny fireneny rehetra ankehitriny hoe India amin'ny teny anglisy, Inde amin'ny teny frantsay etsetretsetra. Fa ny mponina any Inde kosa hatrany amin'ny taona 510 talohan'i Kristy ka mandraka ankehitriny dia miteny ny fireneny hoe Bharat. Dia andeha indray ary sika iankandrefana any Iran na i Persa. Hatry ny fahagolantany tany amin'ny taona 210 talohan'i Kristy dia efa Iran no anarana nomeny tompo-tany any Iran. Fa avy aiza ary zany ilay anarana hoe Persa, izay ny antsony Eropeana any Iran nandritra ny 2000 taona mahery. Avy amin'ny Grika ny anarana hoe Persa. Midadasika be Iran, fa ny faritra tena fantatry ny Grika tany Iran fa izay dia ny faritry Fars, izay ny andohan'ilay fianakavian'andriana malaza antsoina hoe Achaemenide, ny poiran'ny Cyrus le Grand. Cyrus le Grand dia ilay mpanjaka nandresy an'i Babilôna ary nanome lalana ny Jotibabo tany Babilôna iverina any Jerosalema. Tsy vitan'izany fa ireo mpanjaka matanjaka avy an'ny Fars dia niady matetika tamin'ny Grika satria samy te hifehy ny tapany antsinanan'ny ranomasina Mediterane. Noho izany dia avy amin'ny Fars izay nifandray na nifandona taminy matetika no nakany Grika ny anarana hoe Persa, izay lasa fampiasan'ny Eropeana sy izao tontolo izao nandritra ny 2000 taona mahery. Ary na ny Iraniana aza dia nampiasa ny anarana hoe Persa. Taty amin'ny taona 537 izany hoe talohan'ny ady lehibe faharoa vao niraisin'ny Persianina tanteraka ho anarana ofisialy ny anarana hoe Iran. Dia andao indray ary sika ho an'ny Grèce. Ny Grika dia tsy miantso ny tenany hoe Grika na Grek fa Hélène, ary ny tany honenany dia antsoiny hoe Hellas fa tsy Grèce. Ny Hélène fahagola dia nizarazara ho vondrom-poko maro. Tany Eropa ohatra dia taony Ahaioi na Achaean, ny Dores na Dorien, ny Aioles na Éolien, ary ny Graikoi na Grika. Tany Azia ndray natandrifin'ny Turkia ankehitriny kosa dia nonenany Iones na Ionien etsetretsetra. Ny Graikoi izay nisy nifindra monina tany Italia tany amin'ny taonjato fahasivy na fahavalo talohan'i Kristy tany hoany no nifampikasoka voalohany tamin'ny Romanina, ka dia nibangoin'ny Romanina amin'ny anarana hoe Graikos au singulier na Graiki au pluriel,
ny mponina rehetra tsy ankanavaka tany Hellas. Ary ny tany onenany Hélène na Graiky dia nantsoiny Romanina hoe Grecia na Grecia. Io anarana amin'ny teny latinina io no ny ampita amin'ny teny rehetra any Eropa andrefana. Tsy izany ihany anefa fa hafa koa ny anaran'ny Grèce any amin'ny tontolo tatsinanana. Ny Persiana hatry ny fahagola ka mandraka ankehitriny dia miantso an'i Grèce hoe Ionan. Ionan dia avy amin'ny Ionien. Ny Ionien dia ilay vondrom-poko Grika nonina tamin'ny morontsiraka andrefany Anatolia na i Turquie ankehitriny izay nantsoina hoe Ionie fahizay. Hérodote mpanoratra tantara sy Thalès manam-pahaizana matematika ary Pythagore izay namorona ny voambolana hoe filozofia dia Ionien. Ireo Grika Ionianina ireo no nifampikasoka voalohany tamin'ny Persiana ary nifandona sady niady matetika tamin'izy ireo araka ny efa voalaza. Ka ny Grika rehetra dia no bangoin'ny Persiana amin'ny anarana hoe Ionan avy amin'ny Ionie. Ionie na Ionan no fototry ny anarana fampiasa ny ankamaroan'ny firenena any Moyen-Orient ilazana ny Grèce mandraka ankehitriny. Hijanona any Eropa sika fa hiankandrefana kokoa. I Allemagne dia Deutschland amin'ny teny Allemand ary Deutsch ny mponina. Ny Anglisy kosa nefa dia miantso azy hoe Germany avy amin'ny teny latinina. Ny Frantsay dia miantso hoe Allemagne avy amin'ny Allemand. Ny Allemand dia fokony bosesika avy any Germany tamin'ny taonjato fahadimy ka tena nampitondra faisana ny mponina tany Gaule. Vokany raiky tadidy amin'ny Gaulois ny anarany Allemand ka i Germany na Deutschland dia antsoin'ny Frantsay hoe Allemagne avy amin'ny Allemand. Ny Finlandais indray dia miantso any Allemagne hoe Saxa avy amin'ny Saxon izay karazam-poko germanika ny fampikasoka voalohany tamin'ny mponina any Finlande. Ny Polonais indray dia miantso any Allemagne hoe Niemcy midika hoe olona miteny amin'ny teny tsy fantatra fony mbola tsy dia nisy loatra ny fifandraisana vahagola. Ka na dia maro aza taty aoriana ny Polonais mahay teny Allemand rehefa ndroborobo ny fifandraisana dia raikitra lalandava mandraka ankehitriny ilay anarana hoe Niemcy. Izany hoe misy karazany 5 farafahakeliny ny anarana iantsoana ny Allemagne: Allemagne, Germany, Deutschland, Niemcy, Saxa. Eken'ny Allemand daholo ireo anarana ireo satria vavolombelon'ny tantara fa tsy misy heveriny hoe diso na ompa na fanaovana tsinotsinona na fanimbazimbana. Ny Allemand dia miantso any la Frantsa hoe Frankreich midika hoe Royaume des Francs. Voambolana efa tany amin'ny fiandohany moyen âge tany amin'ny taonjato fahadimy. I la Frantsa nefa ankehitriny dia tsy Reich na Royaume intsony fa République fa dia Frankreich ihany no anarany amin'ny teny Allemand. Ny mponina any Frantsa dia antsoiny Anglisy hoe French, Frantsose amin'ny teny Allemand, Frances amin'ny teny Espagnol, Francese amin'ny teny Italiana ary Frantsay amin'ny teny Malagasy. Ny Grika aza amin'izao androntsika izao dia mbola miantso any la Frantsa hoe Gallia na Gaule ary ny mponina dia Gallos, Gaulois au masculin na Gallida, Gauloise au féminin. Izay anarana tranainy efa nilaozany tandrefana tany amin'ny taonjato fahavalo ka nisoloina hoe la France. I Suisse dia mbola antsoiny Grika ankehitriny hoe Helvetia, anarana efa fahakolantany. Tsy ampiasain'ny tandrefana sy ny firenenkafa intsony ankehitriny ny anarana hoe Helvétie raha tsy amin'ny fitenenana sasany toy ny hoe Confederatio Helvetica na Confédération Helvétique sy ny fanafohezana ny anaram-bola franc-suisse any amin'ny banky CHF na Confédératio Helvetica franc. Izany hoe ny anarana indraindray dia tsy mba lany andro. Alohan'ny hamaranana dia anatsimo kely sika ka mba hiresaka ny Egypte aty Afrika. Ny anaran'ny Egypte fahagola tamin'ny andron'ny Pharaon dia Kemet. Ny firenena semitika toy ny Jody, ny Arameanina, ny Fenisianina, ny Babilonianina ary ny Arabo fahagola dia niantso azy hoe Misra na Misraim. Ka ankehitriny
dia mbola misra no anaran'ny Ejipta amin'ny teny arabo, Misraim amin'ny teny hébreu. Ny hoe Ejipta kosa dia anarana napetaky ny Grika fahagola avy amin'ilay tempoly nezinezina be tao Memphis tsy lavitra ny piramida natokana ho an'ny andriamanitra Ptah ka nampitolagaga ny Grika. Utkapta no anaran'ilay tempoly. Io no nakany Grika ny anarana hoe Aegyptos, lasa hoe Egyptus amin'ny teny latina, Egypte amin'ny teny frantsay, Egypte amin'ny teny anglisy, Egitto amin'ny teny italiana, etc etc. Ny lesona azo tsoahana dia izao: amin'ny fandalinana ny teny na ny linguistika dia misy fomba anankiroa ilazana ny anarana firenena. Ny anarana ilazan'ny tompo-tany ny taniny sy ny tenany dia endonyme. Ny anarana apetraky ny firenena avy any ivelany kosa dia exonyme. Samy ara-dalàna izy roa ireo, tsy misy diso ary tsy misy hoe fanimbasimbana, fa toety zavatra efa nisatry ny fahakolan-tany raha vao nanomboka ny fampikasoka sy ny fandray ny foko sy ny firenena samihafa. Noho izany, ho antsika malagasy dia malagasy isika na gasy. Malagasy people hoy ny anglisy, malgasio hoy ny italiana, malgasy hoy ny frantsay, madagasse hoy ny allemand, madagascariensis amin'ny teny latina sientifika, madagascensis amin'ny teny latina ny eglise katolika, etc etc. Raha fehezina izany rehetra izany dia izao: raha toa ka samy ilaza ny firenena tsirairay eto an-tany hoe foan'ny exonyme fa antsoy amin'ny endonyme izahay, dia toy ny mandidin'ny frantsay ampiasany hoe Deutschland fa tsy Allemagne, England fa tsy Angleterre, toy ny mandidin'ny arabo sy ny iraniana ary ny turka na ny frantsay sy ny anglisy ampiasany hoe Hellas fa tsy Yunan na Yunanistan na Grèce na Greece, ary toy ny mandidy an'izao tontolo izao ampiasany fombolana hoe Bharat fa tsy Inde na Indien na Karana. Misy ihany nefa firenena vitsivitsy mitaky fampiasana ny endonyme ka mamoaka didim-panjakana ho ren'izao tontolo izao. Ohatra, i Birmanie dia niverina ho Myanmar tamin'ny taona 19valopolo sy 1909. I Bombay any Inde dia niverina hoe Mumbai tamin'ny taona 1970 sy 1909. Ary Swaziland dia niverina ho Eswatini tamin'ny taona 1912. Fa amin'ny ankapobeny, ny endonyme sy ny exonyme dia harena mirakitra ny tantaran'ny fifandraisan'ny zanak'olombelona nanomboka tany amin'ny taona arivo maro izay tsy takatra ho vizavisaina ka mandraka ankehitriny. Iny ny fanadihadiana mikasika ny hoe exonyme sy ny endonyme. Ny sary farany hitantsika teo dia ny sary any amin'ny foiben'ny firenena mikambana any Genève. Misy sainam-pirenena be dia be eo. Ny sainam-pirenena iny lamba iny dia tsy miova ny lokony, fa ny anarana dia miova na endonyme na exonyme. Ny azonareo miraharaha hiambara miainga amin'ilay fanadihadiana teo. Arakaratsokony. Raha iresaka ny hoe ny endonyme sy ny exonyme, ny zavatra azo lazaina dia hoe teto Madagasikara rehefa tonga ny Européanina, ny zavatra nataony voalohany dia manontany ilay mponina teratany hoe ahoana ny fiantsoanareo an'ity toerana misy anareo ity sy ny mponina eto aminareo. Dia ny Portugais ohatra no nahalalana voalohany hoe matitana no fiantso ny ilay faritra sy renirano ao amin'ny faritra atsimo atsinanana. Matatanga angamba zany tena matatanga angamba tena fanonona. Izay no tena fanonona an'ilay faritra, fa ny fahenoan'ny Portugais azy voalohany dia hoe matitana ny fahenoany azy voalohany. Dia iny no voatazony tao amin'ny soratra zany geografistika teoriana. Ie, taty aoriana. Fa ny tsara marihana amin'iny dia ny hoe isaky ny misy vondron'olona tonga zany dia misy ny atao hoe fametrahany ny fahalalany ny atao hoe voambolana mila hiantsoana an'io faritra io.
hitantsika teo ny persiana, ny persiana ny Hellas, Grèce. raha mijery fotsiny ohatritsika ny ilay bokyny Flacourt mikasika ny faritra atsimon'ny Madagasikara izay nisy azy tany amin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo, dia misy atao hoe anarana maro samihafa izay ny atson'ny mponina teratany ny toerana sy ny mponina, fa no ilay hoe tsy fahaizany manonona sy hoe manoratra an'ilay izy dia lasa mivadika ohatra ilay fanonana na ny fahalalana an'ilay toerana. Ohatra tadidiko eto zao ao amin'ny Flacourt, Eraindranina sy vohitsangomby, ary ny rano sy vohitsomby aty amin'ny faritra Betsileo. Eraindranina izay ny fandrenesan'ny sofim-bazaha azy, les Eraindranina, ilay arin'ny rano any Ambalavahotseny Paris natsoin'ny Flacourt Eraindranina tamin'izany fotoana izany, satria mety taty amin'ny faritany Betsileo aty ngambany tonga ny farany taty varatra, fa tsy tonga taty Merina izy dia ohatrany momba ny Merina tsy dia hitantsika ao amin'ny Flacourt. Ia dia raha miresaka ihany'ilay Flacourt tsika, i Flacourt ohatra no satria izy nampanao fanadihadiana zany mikasika ny Madagasikara sy ny mponina teto Madagasikara ny anaran'ny faritra maro isan-karazany. Flacourt ohatra no nahitana voalohany ilay anarana hoe Tamatavy, satria izay no fahenony ny fiantsoana an'ilay faritra tany amin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo, dia io no lasa hoe rehefa tonga Moradama no nanome anarana hafa azy hoe Toamasina, fa samy ilazana azy avokoa na ny hoe Toamasina na Tamatavy, fa ny malagasy miantso azy hoe Toamasina, ny vahiny miantso azy hoe Tamatavy. Nefa ilay Toamasina koa misy fitantarana hafa koa avy amin'ny Thomas, Thomas amin'ny teny anglisy. Thomas angamba ohatrany hoe rain'ny mpanjaka Ratsimila. Thomas ny rain'ny mpanjaka Ratsimila ilay hoe pirate moa izy hoe Jolahatsambo hoe Tomatio ny tena anarany, izany hoe avy amin'ilay fanampina anarana zany. Fa ny zavatra tena hoe raha ny fikarohana ara-tantara raha miresaka Tomasina dia mitombina kokoa ilay hoe ny mpanjaka Radama voalohany izay tonga tany izay vao nahitany atao hoe ranomasina no nahatsapa hoe Toamasina ilay rano. Fa io arak'ilay voalaza teo hoe ny vahiny avy amin'ilay anarana efa tao amin'ny nomen'ny Flacourt lasa nanome an'ilay hoe Tamatavy, ny malagasy manao azy hoe Tomasina, ka samy hoe anarana azo antsoina azy avokoa ireo. Lehibe zavatra miodikodina ao anatin'ny saiko ao tiako resahana raha miresaka tsika Marco Polo, Flacourt, amin'ny ankapobeny ny zavatra tantarain'izy ireo izay mifamatotra kokoa ny amin'ny lafin'ny toe-karena, ny fivelarana toe-karena teto amintsika fahagolaka ny ainga avy any atsimo. Dia any atsiketsika ny saina fotsiny zany raha miresaka hoe Madagasikara tsika avy any atsimo ny ainga ny fivelarana raha toe-karena sy ny fifandraisana ara-barotra rehetra na omby teto Madagasikara, na ny fitondram-panjakana, ny politika, na ny fivavahana avy any atsimo daholo ny ainga. Fanontaniana mipetraka amin'ny rehetra fa maninona no atsimo milasa faralana toe-karena ankehitriny. Fa ity kosa vokatra izay fifaneraserana be dehibe izay, maninona mponina any atsimo tahaka ny Tandroy, ny Bara sy ny sisa no mbola matanjaka be mitazona an'ilay kolotsaina enti-paharazana, kanefa tany amin'izareo ny tena nisy fifampikasoana be dehibe tamin'ny vahiny. Mikisaka amin'izay mankaty amin'ilay anarana ny andonima, exonima sy ny anina, samy marina ny ran'ireo marina izay. Rehefa Tomasina ny vahiny, rehefa Tamatavy vahiny no mitondra azy, rehefa Tomasina ny zanatany no mitondra azy. Tsy tokony hampisy adihevitra zany ny anarana. Ny tsy azo ditsitako, ny mpanao politika tena mahay milalao anarana sy ny voambolana. Itsika tsara ny ao anatin'ilay tantarany boky lehibe malaza indrindra eran-tany, fa rehefa tery amin'ilay Golgota ilay Kristy, Eloi Eloi dia ozy le mpanao politika miantso any Eli izy, sy tsy misy fandraisana mihitsy le zavatra lazaina. Dia takizay ihany koa rehefa tiany mpanao politika anakorontanatsaina le anarana dia ataony hoe manazimbasimbatsika io malagasy io.
fa verina amin'le teniko tany aloha hoe voajanahary anie ny fanonony ka zavatra iray ihany no lazainy lay ponina monina sy mitoetra eto amin'ilay Madagasikara ho atsika teratany malagasy ny atsotsika an'io ponina io satria izay no reny feo zanapeo reny feo zanapeo consonne voyelle fa tsika tsy hain'ny frantsay no manonona zay dia malagasy ny voatonony isaorantsika ireo ny Europiana indrindra amin'kehitriny ny rakobolana ao anatin'ny solosaina raha vao manindry ianao malagasy dia efa le teny malagasy no avoakany hoe malagasy efa zava-dehibe tokony ho fandreseny zany fa tsy iny kosa no anaovana ady hevitra tsy mampandroso ny amin'ny hoe tsy mitondra malagasy hoe malagasy dia hoe malagasy resantsika teo ny sinoa sisa ao amin'ny voambolana sinoana ka tsy mahateny mihitsy zareo hoe malagasy raha tsy diso ohatra ny Magoraine ny filazan'iny malagasy tsisy ifandraisany mihitsy amin'le hoe malagasy ka ho tsy nitsika ve zany ny sinoa satria tsy hainy ny miteny an'le malagasy tsika ny coréana zao za tany Korea tsy dia misy V sy F miresaka ny ady tany Korean War tamin'ny taona 357 sy 557 1953 sy 1955 dia teny ve ny anglisy hoe sy mbanareo ny teninay lay tena koreana tena mbola lay tsy dia mitampoka tsy dia mahay an'le V sy ny F nanonona ny anarako izy tany amin'ny seranam-piaramanidina tsy tafiditra mihitsy ilay raha tsy mba zafy dia nazara sahirana fa ny anarako amin'ny teny vazaha voatonona zay avo satria ilay teny vazaha mba hay nanonona azy ka any zany le tokony asiana adihevitra ny tena marina izy ireny koa aza ohatra tsy ho an'ny mponina tsotra loatra le adihevitra fa ho an'ny avaram-pianarana sy ny mpitondra kokoa dia eo zany ny tokony ijerentsika hoe aizany mety mampandroso koa fa za mpikatroka ao anatin'ny teny sy fiteny ny fisiana endrika samihafa ampiasain'ilay fiteny dia anisan'ny mamelo azy sy mampanankarena fa tsy mamono velively akory ary any aminareo any mpampianatra eny amin'ny université rehefa hoe mandrindra lahatsoratra amin'ny teny frantsay zany ilay mpianatra dia ekenareo ve le hoe la langue malagasy ohatra fa tsy la langue malagasy manahoana tena adihevitra be io aja tena adihevitra be io na eo amin'ny samy mpampianatra pikaroka fa tia zany fijeriko manokana za manokana manaja ny atao hoe teny enti mandrafitra inona ny teny enti mandrafitra n'ilay asa rehefa ny teny anglisy no entinao mandrafitra dia ahoana ny fihetsika ilay teny anglisy dia ino no ampiasaina malagasy peuple-ny azy zay rehefa teny frantsay no teny entinao mandrafitra ahoana ny fihetsika sy firafitra ilay teny frantsay dia zay no ampiasaina ohatran'izay koa rehefa teny malagasy no entinao mandrafitra tsy misy mibedy mihitsy na mametsiny ny mpianatra malagasy ohatra nanao nandrafitra ny asa fikarohany amin'ny teny malagasy izy dia nanao hoe rehefa tonga teto amintsika ny vahiny frantsay sy ny anglisy dia tsisy hibedy azy amin'izao ny aza sombana ny tenin'olona fa atao ve ny vahiny français sy ny inglisy tsisy hibedy satria zay le teny enti mandrafitra teny malagasy dia ahoana ny fihetsika ilay fiteny sy teny malagasy dia ino no araina sy ajana mbola misy anampy rehefa toy zanao ny azo anampiana kely an'izay dia ny hoe rehefa miresaka hoe endonyme exonyme io dia ahitana taratra n'ilay hoe fivoaran'ny teny anankiray ao amin'ny tantara manokana ny amin'ny fanoratana tantara ohatra dia ny voambolana ampiasaina dia mila mifanaraka amin'ny hoe ny tantara nisy teo amin'ilay faritra tamin'ny vanim-potoana anankiray dia raha tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany ohatra rehefa manoratra ny hoe Antananarivo dia ilay fomba fiantson'ny frantsay azy amin'ny fomba ofisialy hoe Tananarivo izay no ampiasaina mba tsy antsoina n'ilay atao hoe tantara nisy tamin'ny fotoan'androny rehefa azo ny fahaleovan-tena Antananarivo indray ny antsoina ny renivohitra dia iny ny ampiasaina rehefa manoratra n'ilay tantara zany hoe ny tiana ambara dia ny hoe ny teny
dia misy fivoarany a ary arakaraka ny vanim-potoana io a ka tsy tokony hoe mihevitra isika fa misy teny tsy maintsy ampiasaina fa ny hafa dia mila atao a ampikampony fotsiny. Raha kely rehefa toy zareo zafaty eo mena vidina misy an'ity boky noentinao ity mba somary aseho kely satria tokony zava-dehibe no raketiny io boky nosoratanareo io a boky nosoratanareo sy Andriamatoa Denis Landrico Alexandre raha tsy diso a. Ya ity misy boky le régime de transition à Madagascar de 1972 à 1975. Ka ny zavatra nyresahana tao anatin'ity boky ity raha iresaka lezy amin'ny fotoana fohy dia ny hoe mikasika ny fitondrana tetezamita teto Madagasikara tamin'io a vanim-potoana 2.7 hatramin'ny 5.7 io dia voalesaka ao atsika miresaka ny malagasy ny teny malagasy hoe ohatry ny ahoana no tena nanomboana ny hoe nanomezan-danja ny teny malagasy ny fampiasana ny teny malagasy a nanomboka tamin'ny taona 2.7 sy 1900 io. Teny famarana Andriamatoa James. Koa asiana fanantotanterana kely fotsiny mikasika an'ilay hoe andonime sy exonime teo. Raha miresaka isika hoe andonime sy exonime tsy resaka fanonona akory io a fa resaka famoronana na fiforonana anarana avaizany noho ny foronan'ilay anarana. Voalazan'ny professeur teny hoe Tananarivo sy Antananarivo. Raha miresaka Antananarivo zany tsika sao indray no atao adihevitra hoe exonime ve ny tena andonime ny Antananarivo. Avy eto anatiny io ny aingy fa mifanonona rehefa avy eo tsy hain'ny frantsay manonona n'ilay Antananarivo fa Tananarivo no aizany manonona azy. Tsy izay fisian'ny Tananarivo izay akory no milaza hoe exonime ilay Antananarivo. Any zany indrindra ho an'ny mpianatra moa zany ny tena anamafisana an'izay. Isaorana manokana ry professeur amin'ity famongarana indray an'ity boky ity satria tafiditra tsara ao anatin'ny vanim-potoana koa sika izao. Satria voatselytsika teto ny resaka ny fisian'ilay hoe lalàna mikasika ny politika momba ny teny malagasy ny teny ampiasaina eto Madagasikara mifanampy tsara amin'izany lalantsaina zany ny fametrahana indray sy fampatsahivana ny tony tantara itony hoe inona marina moa ny zava-nisy tamin'izany. Mirososika za tena hoe mirososika makany amin'ny fanomezan-danja n'ilay teny malagasy. Ary isaorana manokana ianao hiajara-tsy mazafy fa fandarana maromaro tato ato izay a dia saika niompana hatrany tamin'izay fanandratana an'ilay mahamalagasy izay. Tia mba tiako zaraina hoe nafinaritra be ny afatra nomena Andriamatoa Prime Ministre androany tao amin'ny fanamarihana ny 7 Jolay teria-pitifirana Ambohitsaina. Nilazany hoe ianareo mpahay tantara soraty ny tantara ho fantatry ny taranaka vonina ny governemanta anome tanana amin'ny famohana n'ireny boky sy ny fanampariana azy hoe tantaranaka. Fa tena marina ny hoe sarotra ho an'ny vahoaka, sarotra ho an'ny firenena ny androso raha tsy mahay sy mahafantatra ny tantarana izy. Dia zava-dehibe ankasitrahany ianareo manana sehatra tahaka nytony ahafahana mivoy izay fampafantarana amin'ny taranaka ny tantarany sy ny fiziny izay. Dia ankasitrahana be dehibe koa ianareo izay mandray anjara matetika fa mila belara-kevitra eto amin'ny televiziona malagasy mizara izay fikaroana fa amantaona ny maro no fikaroana nataonareo zarainareo amin'ny mpijery ny televiziona malagasy koa dia mankasitraka anareo amin'ny rahalahy indray tamin'ny fandraisan-jara tamin'ny isi magasinina androany. Ia misaotra ny hiaja dia misaotra ny namana Victor James Rakotoasony ary ny tafatava teto dia misaotra antsika rehetra mpanaraka ny televiziona malagasy. Mankasitraka atsika tompoko. Ia dia ankasitrahana koa isika mpanaraka ny televiziona malagasy eo no mifarana ny fandarantsika anio ka amin'ny heriny io indray ny fotoana manaraka koa dia mahazo fahafinaretana miaraka amin'ny fandarantsika atao amin'ny televiziona malagasy. Veloma tompoko.